hiaraka mivavaka isika rehetra. Misaotranao zahay Jesosy io fa nentiny fanahinao masina eto amin'ity fiangonana ity mba hihaino izay lazay ny teninao. Raha misy manahirana olona maro ankehitriny dia ny tsy fihainoany ny teninao na ny fandrenesany amin'ny fandalovana ihany zany teninao zany, ka tsy hananany zany teninao zany herina fahefana ao amin'ny fiainana. Misaotranao zahay fa entinao eto zahay hampandrenesinao ny teninao velona, dia ny teninao velona izay manana fahefana ao amin'ny fiainanay. Mba tsy hakinanay amin'izay ataonay, mba tsy hanananay fanantenana amin'izay mety ho vitanay na dia fantatra aza fa raha tsy mandrakariva koa ny asanay zanak'olombelona. Fa amin'izay tokianay sy hanantenanay ny teninao, ny asanao, hanananay zo handova ny fiainana mandrakizay sy hanananay adidy hitondra tena tsara amin'izany fandrovana masina izay atolotra ao sy omenao anay zany. Mba terizo amin'izany zahay arak'izay efa hanambara ny teninao sy anterinao etony, mba tsy hanimba anay ny fampianarana hafahafa rehetra fa iankinanay sy hitokinay tokoa izay lazay ny teninao marina, mahavelona sy mahasambatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay, amen. Fifaliana lehibe ry havana no azahoanay mamangy ity FLM aty soavina ity anio. Zava-dehibe izay ahafahantsika miaona ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika amin'izao alahady fahavalo manaraka ny Trinité izao, amin'ity alahady fahaenina ny volana Aogositra 17 ity zany, dia izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:12 ka hatramin'ny 14. Filazantsara masina araka ny Matio 7:12 ka hatramin'ny 14. Toy izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ko amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany ny fahaverezana ka maro ny olona miditrany. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Reray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nandritra ny alahady maromaro ny fanesy izao dia ny toroteny nataon Jesosy teo tendrombohitra no anjarantsika. Ary amin'ity anio ity dia azo lazaina fa tonga amin'ny famaranana na ny fehiteny amin'izany toroteny na fampianarana nataon Jesosy teo an-tendrombohitra izany isika. Ny famakiana azy tsotra
rehefa mamaky ity matiotoko fahafito andininy faharoambifolo hatramin'ny faha efatrambifolo ity isika dia hahita mazava tsara fa izay lazainy matiotoko faharoambiroapolo andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo dia sahivina eto koa. Izao zany sahivina eto zany lalàna volamena dia tsy hafa fa ny lalàn'ny fitiavana. Raha milaza izy hoe koa amin'izany na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany dia fanondroana fitsipim-piainana mazava tsara izany. Ny olana lehibe izay atrehintsika nefa dia sy ny fandraisana izany tenin'Andriamanitra izany ho fitsipim-piainana mazava tsara tokoa fa andisoana na hampiviliana izany ka ilazana izany ho lalam-pamonjena. Ary ity dia mampifanditra tokoa amin'izay rehetra mandiso ny famakiana azy, ny fampianarana azy sy amin'izay mandray azy amin'ny fahafenoan'ny tenin'Andriamanitra tokoa. Fa raha mitenitsika hoe lalàna volamena, raha mitenitsika hoe ny matiotoko faharoambiroapolo andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny faha sivy amby telopolo koa no ambara eto fa tsy hafa dia milaza indrindra ilay didim-pitiavana dia matsiaro ny amin'ny vato fisaka roa izay nanomezan'Andriamanitra ny didy folo ho an'ny Mosesy izay natolotra ny Israely. Ka izay marina indrindra amin'izany dia ny hoe didy folo na vato fisaka roa dia ny telo voalohany mitodika indrindra amin'Andriamanitra ary ny fito farany dia mitodika indrindra amin'ny olombelona namana tahaka ny tena. Fa amin'izany fanolorana ny didy folo izany dia tsara ny manamarika hoe sy mba teny izay nomen'Andriamanitra any Israely na natolotra ny Mosesy raha niala avy tany Egypta amin'ny fanandevozana izy ireo. Izay tianao lazaina fitsindriana amin'izany dia ny hoe sy teny izay atoro na ilazana ny lalana makany amin'ny fahafahana ity. Raha miverina amin'ny fialana avy any Egypta isika dia asehon'Andriamanitra mazava tsara ny asany izay nanafaka ny Israely tamin'ny fandevozana tany Egypta. Fa rehefa tafita ny ranomasina mena tonga tao an-tendrombohitra Sinay dia natolotra ny Israely kosa izao didy izao. Izao no dikan'izany na izao no hevitra izany. Asan'Andriamanitra feno sy tanteraka ny manafaka antsika amin'ny fahotana. Asan'Andriamanitra feno sy tanteraka ao am Jesosy Kristy tompontsika ny mamela ny helontsika rehetra. Asan'Andriamanitra feno sy tanteraka noho ny amin'izay nataon'i Jesosy ny azaontsika miditra ny lanitra, ananantsika anjara amin'ny famonjena. Mazava tsara izany. Amin'ireo teny rehetra izay novakiana tamin'ity alahady fahavalo manaraka ny Trinité ity, na izay novakiantsika tao amin'ny Jeremia, ilazana mazava tsara fa asan'Andriamanitra tokoa izany fanolorana famelan-keloka sy fanolorana fiainana izany dia raisitsika tokoa amin'ny fahafenony ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka na dia maro aza ny fahavalo izay atrehana ny ota indrindra dia hoy ny lazany tenin'Andriamanitra azy.
tsy hahaleo anao fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao aho hoy Jehova. Eny, hanafaka anao amin'ny tanana ratsy fanahy aho sy hanavitra anao amin'ny tanany mpampahoro. Ka na manahoana herin'ny ota sy ny fampijalian'ny demonia amin'ny fandrika mapitaka atao amin'ny Satana, dia izany no teny velon'Andriamanitra izay mamonjy sy mamelona antsika tokoa. Ary zany dia nantitanterana tamin'ny famakiantsika ny Romanina 4 teo, nilazana mazava tsara fa isika dia mandray fanamarinana amin'ny finoana noho izay nataon'i Jesosy. Isika dia tsy mandray fanamarinana amin'ny alalan'ny asa izay ataontsika, fa amin'izay andraisantsika ny finoana no andovatsika ny fiainana mandrakizay mba ho araka ny fahasoava hahatoro na hahamarina ny teny fikasana. Izany no ambarany ten'Andriamanitra mazava indrindra. Ary io dia no antitanterana tamin'ny famakina ny filazantsara tamin'izay namakiantsika ny Marka 7 ka nilazana mazava tsara fa ity firenena ity manaja amin'olona fa ny fony kosa lavitra. Satria nahoana mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo mitana ny fanaon'olombelona. Ary izany fampianaran-diso zany indrindra no manimba, satria heverin'ny olona fa izay fitakiana no azahoana miditra ny lanitra. Tsia ny valina. Fa izay fanolorana ataon'i Jesosy amin'ny fahafenony tokoa no andraisana izany fiainana izany. Fa izay ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao kosa, amin'ny maha lalàna volamena azy, amin'ny mahadidim-pitiavana azy, dia fitsipim-piainana marina iainan'ny zanak'Andriamanitra marina. Fitsipim-piainana marina iainan'ny olom-boavonsy tokoa. Ary zany no antony amerenana ilay sary nanafahana ny Israely avy any Egypta, nitondrana azy nipita tamin'ny ranomasina mena ka nahafaty ny miaramila ny farao rehetra hiariaria ny herin'Andriamanitra izay mamonjy sy mamelona. Fa rehefa tonga tao amin'ny tendrombohitra Sinay izy, dia nomena azy ny didy folo. Nomena azy izao lalàna volamena izao, nambara taminy fa tiavan'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Sy nohy ianao hoe mahavita izany ka hiditra ny an-danitra, fa izao indrindra no mbara. Nohy ianao nomena zo hiditra ny lanitra, aoka hanana fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Izany indrindra no ambara sy lazaina ny hoe ka amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Fanontaniana lehibe ry havana, asiana fampietretana lalina, ahatonga fibebahana marina ao amin'ny fiainantsika isan'andro ny hoe mora vidy aminao ve? Sa misy lanjany sarobidy aminao ve? Ny namelany Jesosy ny helokao, ny anomezany Jesosy lalana anao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny an-danitra. Raha marina zany dia ity: tsy manana fitondran-tena adala hanala baraka an'Andriamanitra rainao ianao. Tsy manana fitondran-tena adala hanala baraka an' Jesosy lay maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Tsy manana fitondran-tena adala hanala baraka ilay namonjy ianao sy mamela ny helokao ianao. Izany no milaza fa izay natao batisa, izay nanavao ny faneken'ny batisa tamin'ny confirmationa, ka nilaza mpahabe maso
na teo anatrehan'Andriamanitra, na teo anatrehan'ny fiangonana, ary nanala baraka ny devoly aza tamin'ny famalina ny fanontaniana hoe mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra vai ianao ka nanao mazava tsara eny tompoko. Eny izay nampitsoaka ny Satana zany, fandroahana demonia matanjaka zany, fa manaiky ianao, manaiky miariary ianao fa hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra, tsy miray petsapetsa amin'ny demonia ianao no dika. Inona ary ity toetra sy fomba feno fanalam-baraka an'Andriamanitra sy ny fiangonana hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina maro ankehitriny ity. Zany indrindra no ampahatserovana izao lalàna volamena izao amin'ny alalan'ity toroteny ity, mba ahafantaran'ny olona rehetra fa tena namonjy azy Jesosy, tena namela ny elony Jesosy, ary amin'izany dia tsy maintsy hanana fitondran-tena tsara mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, amin'ny mahampirailovany Jesosy azy, izay rehetra natao batisa, izay rehetra vita konfirmasiona ka tonga mpandray ny fanasan'ny tompo, mba tsy hanao raina azy izany, tsy hanala baraka ny fitondran-tena adala amin'izany. Zava-dehibe loatra ny amerenana ampahatserova amin'ny alalan'izao toroteny izao, fa amin'izay toerana sy hipetrahana amin'ny toerana sarobidy anankiray dia mitaky fitondran-tena sy fihetsika sarobidy mifanaraka amin'izany. Ka ny zo omenanao handova an'Andriamanitra, ho mpiara-mandova ny Jesosy, no hitarihany tenan'Andriamanitra anao koa hananana izay fitondran-tena tsara, handosirana izay fitondran-tena adala, ka hiariariany hoe izay tianao hataon'ny olona aminao dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Mazava tsara amin'izay lazany tapany manaraka azy eo hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo. Ity dia sy lalàna vaovao izay atolotra nomena, fa amin'izay androna mazava tsara hoe misy tokoa lalan'ny fiainana ary misy tokoa lalan'ny fahafatesana, ary ao amin'izay nomena sy tolorana ny lalan'ny fiainana dia mitondra tena tsara mifanaraka amin'izany fiainana voatolotra azy zany izy. Fa ho an'izay misafidy ny lalan'ny fahafatesana dia manara-po amin'izany fahafatesana efa nisafidiana rahateo zany izy. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 4:40 ny 9 izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hoy Jesosy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa hoy koa Jesosy ao amin'ny Jaona 5:10 izaho no vavahady izay diran'ny olona. Ary zany zay lazaina eto amin'ity 3:20 ity, midira amin'ny vavahady ety ianareo. Ity dia fanondroana indrindra ny Jesosy ho lay vavahady idira, ho lay lalana hizorana mitora makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ity izay voalaza tery-roa amin'ny hoe Jesosy no manolotra antsika ny fiainana mandrakizay. Jesosy no manome antsika famelan-keloka. Jesosy no miantoka izany rehetra izany, ka hoy izy ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, vitsy no mahita azy. Izao fanolorana fiainana izay ataon'i Jesosy izao
dia tsy atakalon'ny olona ilay saritsary-piainana mahaliana azy. Ilay tena fiainana atolotro Jesosy dia hodian'ny olona tsy fantatra. Ity fanolorana fiainana izay lazainy Jesosy eto ity dia tsy ny famenoana ny W-ny fiangonana ka anaovana fanitarana isanandro satria tsy omby olona ny trano fiangonana. Tsy izay ity. Fa ity fanolorana fiainana ity dia ny iariariana eo amin'ny fiainanao isanandro ny hoe mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra ary mino an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina arak'izay ampianaran'ny fiangonan'Andriamanitra. Ity dia fiainana ny fahavelomana marina ao amin'i Jesosy. Ka hoy nilazany ten'Andriamanitra azy eto, enti ny vavahady, tery ny lalana makany, fa io ihany nefa no lalana misy fiainana. Izay tsy hafa izany fa Jesosy. Izy no lay vavahady, izy no lay lalana sy fahamarinana. Ao amin'ny ihany no ahafahana manambara famelan-keloka ho anao. Velan'izany dia tsy maintsy misy fanameloana mahatsavo. Dikany hoe misy fanameloana mahatsavo dia miaraka aminao mandrakariva ny fahafatesana. Tsy misaraka aminao mandrakariva ny fahafatesana. Fa izao koa nolazainy, midira ny vavahady eto ianareo, fa lehibe ny vavahady, malalaka ny lalana makany ny fahaverezana. Ity dia safidin'ny olona maro. Fa rehefa manazava an'io Martin Luther dia hoy indrindra izy, manana fahavalo lehibe anankitelo isika. Voalohany ny nofotsika, faharoa izao tontolo izao, fahatelo ny devoly. Fahavalontsika daholo reo, ny nofotsika, izao tontolo izao manodidina atsika, ny devoly fahavalo hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva, mbola fahavalo mandraka ankehitriny. Izy no naka fanahy an' Jesosy. Izy no niasa tao amin'ny Jodasy hamarika an' Jesosy. Izy no niasa tao amin'ny fitondram-panjakana Romanina, ny siny ny fanamelohana an' Jesosy ho faty nombona tamin'ny hazo fijaliana. Fahavalo lehibe reo. Ary fahavalo atena isanandro. Tena manolotra fiainana ho anao Jesosy. Tena manolotra famelan-keloka ho anao Jesosy. Ary asa ny fanahy masina ny mitaizanao hiaina amin'ny fahadiova-pitondran-tena. Asa ny fanahy masina ny mitondra sy mitahiry anao hiaina ny fiainana marina ao am' Jesosy. Saingy izao, isanandro dia miady amin'ity nofotsika ity isika. Isanandro dia miady amin'izao tontolo izao isika. Isanandro dia miady amin'ny devoly isika. Hoy Martin Luther. Fahavalo dia tsy maintsy resetsika tokoa zany. Ary amin'izany dia amin'ny nenina sy ny fibebahana ataotsika isanandro no antavantsika izany. Fa io indrindra no tondroiny ten'Andriamanitra eto, vavahady lehibe, lalana malalaka, mitondra fahafatesana. Fa naraoviana hanomezanao hasina sy vahana manokana ho an'ny sitrapony nofo adala. Fahafatesana mivokatra sara. Naraoviana iraisanao tsy kombakomba amin'izao tontolo izao. Fahafatesana mivokatra sara. Naraoviana andosiranao ny faneken'ny batisa. Andosiranao ny fanavaozam-paneken'ny batisa natao tamin'ny confirmation. Ka tsy mahamarina intsonony hoe mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra dia izao. Miray tsy kombakomba ny devoly ianao zany. Miray petsapetsa ny devoly ianao zany. Manao ny asan'ny devoly ianao zany.
lalana malalaka zany, lalana mitondra fahafatesany zany, ka na dia voatolotra aza ny fiainana, ino mbola misafidy fahafatesana ihany io. Ry fiangonana malala, Jesosy ilay tomponao, mpanjakanao, manamarina anao, mamela ny helokao, mitolo-batana aminao, vavahady idiranao, lalana izoranao, andraisanao ny famonjena. Hevery tsara ny hira laharana 580 izay no hiraintsika teo. Voatolotra no marina tokoa ny famelan-keloka, anjara no marina tokoa ny fiainana mandrakizay. Ety sady tery izany lalana izany, satria mandany asan'ny nofo, mandany asan'izao tontolo izao, mandany asan'ny devoly. Fa fiaina tsambatra miaraka amin'ny Jesosy izany. Terizo ho anao izany fanomezan-dehibe entiny tenin'Andriamanitra velona ho anao anio zany. Handavanao ny fampianaran-diso rehetra izay mitaky zavatsoa sy hatsarana aminao vao hanomenao ny lanitra. Fa tsy izany no ambaran'i Jesosy. Sokafany ho anao ny lanitra, omeno anao ny fiainana, izy ny vavahady, izy ny lalana sy fahamarinana, raiso fa ho anao ny famelan-keloka. Fa ity, aza manaiky raitsy kombakomba amin'ny nofinao, aza manaiky raitsy kombakomba amin'izao tontolo izao, aza manaiky raitsy kombakomba amin'ny devoly. Firaisana tsy kombakomba amin'ny devoly amin'izao tontolo izao, amin'ny nofo, ny fanaratsiana nama. Izany no rarana indrindra amin'ity lalàna volamena ity. Firaisana tsy kombakomba amin'ny devoly amin'izao tontolo izao, amin'ny nofo, ny famafazana lainga, hanaratsiana olo, hanamarinanao tena. Izany no ambaran'ity lalàna volamena ity. Firaisana tsy kombakomba amin'ny devoly amin'izao tontolo izao, amin'ny nofo, ny fijangajangana, ny fisotro mahamamo, ny halatra, ny fitaka rehetra. Firaisana tsy kombakomba amin'ny devoly amin'izao tontolo izao, amin'ny nofo, ny fiainana ny kolikoly. Fa ianao tazony tsara araka ny hira laharana 580 no iraitsika teo. Hazony tsara fa ho anao Jesosy vavahady izay dira, ho anao Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana, hanamarinana anao, hanananao anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Hazony tsara izay voatolotra anao mba ho sarobidy aminao ny manana hando amin'ny fiainanao isanandro. Milaza hoe tsy afaka miara-miosina amin'ny loto, fanao n'izao tontolo izao, fanao ny sitrapony nofo, fanao ny devoly aho, fa efa mitondra ny marity ny azo fijaliana masina eo amin'ny handrina sy ny tratrako. Tsy afaka miosina miaraka amin'ny fomba n'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fomba ny nofo, miaraka amin'ny fomba n'izao tontolo izao aho, fa efa mitafy fitafiana fotsy tamin'ny batisako. Nandray izany fitafiana fotsy zany amin'ny fanambarany ny famelan-keloka omeny tenin'Andriamanitra ahy. Tamin'ny herin'ny androany dia nanao altara toriteny tany amin'ny Efelema fahazavana, mahazo rivo fahazavana any Karobin izahay. Dia nahita fa mitondra labozy daholo zay rehetra vita batisa, nandrehitra labozy daholo ny kofirmanda rehetra. 13 mianaka ireo natao batisa, 13 mianada ireo natao confirmation. Mivimbina labozy daholo miala avy eny amin'ny altara makeny fitoera. Fa izao indrindra no hafaka sarobidy amin'izany, sady mitondra ny fahazavany Kristy, no mitondra ny fahadiovany eo anivon'ny tontolo maizina, eo anivon'ny tontolo misy fahalovana, eo anivon'ny dirany izay mitoetra amin'ny fahafatesana.
ianao kosa manana ny fahazavany Kristy, manana ny fiainanao ny Kristy, voavela heloka satria Jesosy lalana sy fahamarina ary fiaina. Midira amin'ny vavahady etenareo fiainana miaraka amin'ny Jesosy zany. Aza mandeha amin'ilay vavahady lehibe, aza manaraka ilay lalana malalaka, fahafatesana no any. Izao indrindra no fitranga sy fiseho. Raha amin'izay ahatonga fifaliany nofinao sy fifaliany devoly, fifaliany izao tontolo izao no anapahanao hevitra, dia tsarovy fa mivelona ao amin'ilay fahafatesana mahatsiravina ianao. Fa raha amin'izay fady ny devoly sy ny asa ny ary ny fombany ka tsy miray petsapetsa amin'izao tontolo izao ary tsy manome fahafahampony nofinao ianao, dia fantaro fa Jesosy ilay vavahady no nidiranao, ary Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana no izoranao, dia miara-mihira amin'ny olombovonjy rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa ianao, hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny fahamarinana ka ho tanako, ary tsy hamidinao zavatra hafa ny finoanao, fa voavela tokoa ny helokao. Miara-mihira amin'ny olona masina rehetra ny an-danitra sy ety an-tany hoe voninahitra ny fon'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Mitsangana karaisy ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.